Ndrembavy eo amin'ny tontolon'ny finoana manana tombony ny mpino kristianina katolika malagasy amin'ny fandalovany taolambalin'ny masimbavin'ny Terezin'i Jesoa zazakely sy ny relikany Ray aman-dreniny eto Madagasikara. Dia jerentsika ary ny fanadidina. Fotoanan'ny pelerinage izay voarakitra ao anatin'ny finoana katolika ny tahaka izao. Manana tombony sy fahasoavana manokana ny mpino katolika malagasy amin'izao fandalovan'ny relikany masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely sy ny Ray aman-dreniny Gély sy Louis Martin eto Madagasikara izao. Amin'ny ankapobeny, ny mpino no manantona ny toerana misy ny olo-masina fa fahasoavana manokana ny hatongavan'ny taolambalin'ny olo-masina tahaka an'izao. Ny ho an'ny Madagasikara manokana amin'ny fandalovan'ny relika eto Madagasikara dia manana ataoko hoe fahasoavana manokana ireo kristianina. Ny antony dia tsotra, ny fotoana tahaka izao no atao hoe pelerinage ho an'ny mpino katolika. Raha ny pelerinage dia tokony ny mpino no mandeha any amin'ny toerana izay misy an'ireny relika ireny. Nefa kosa ho an'ny Madagasikara noho ny fahafantarana ny atao hoe fahefa mividy izay tsy avitan'ny malagasy rehetra manao an'izay pelerinage zay, dia ireo relika zany no mideplace eto amintsika ka dia nahazo tombony ny olona izay tsy afaka manao an'izany satria maro no maniry te hanao an'izany ka tombony ho an'izy ireo ny fahatongavan'ilay izy eto Madagasikara. Nisy ny lamesa ny tanterahan'ny mpino katolika tetsy amin'ny akara-masimbavin'i Jesoa zazakely Akarobato androany ho fiaraha-mivavaka sy ho fampianarana ny olona hanao vavaka mangeny. Hitondra lesona ho an'ny kristianina katolika ho tia mivavaka ny fandalovan'ny relikany masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely. Azo ataon'ny olon-tsotra ho fangalana ohatra ny fiainan'ny fianakavian'ny masimbavy Terezy raha nambaran'ny foloan'ny fiangonana hatrany. Anisan'ny atao hoe fangalana ohatra fiainana ho an'ny kristianina katolika satria ny fiainana ny ainan'ireo mpivady sy ireo ray aman-dreny ary ireo ankonana ireo dia anisan'ny fiainana azon'ny olombelona tsotra hitarafana hoe na ny olon-tsotra aza dia afaka mihamasina rehefa manjaka ny fitiavam-bavaka ao anatin'ny fianakaviana. Amin'ny 12 Oktobra no hiala eto Madagasikara ny taolambalin'ny masimbavin'i Jesoa zazakely sy ny Ray aman-dreniny. Mbola hanatrika ny GMJ izay atao any Fianaratsoa ny 14 ka hatramin'ny 20 Septambra izy telo mianaka. Hasandratra olo-masina any Roma amin'ny volana Oktobra ny Ray aman-dreniny masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely avy eo.